Tonga nizara fanampina ho an'ny fokotany Ambohibato, Ambohipo ny filoam-panorona ny Tokozy FM na ny gideona fandresina ny fahatrana eto Madagasikara. Pasteur Mayola Mivady sy ireo mpikambana ao amin'ny Atoko, ao amin'ny Firaisana faharoa, ny alahady fa 4 ny volana Jona taona 2024. Arendrina sy vatomamy ho an'ny ankizy ary sakafo ho an'ny mpiantatra no fanomezana natolotra ity filohan'ny Tokozy FM ity mba ahafahan'ireo vahoaka mifaly sy mifety amin'izao asaramanitra izao. Ny teo an-tanàna moa no nangataka an'izany fanampiny izany mba ahafahan'ny tsirairay mifety. No toy izany ity filohan'ny Tokozy FM ity izany fanomezana izany ny alatsinainy faha 20 ny volana Jona taona 2024 tao amin'ny fokotany izay misy azy dia ao Ambohipo izany. Ny sitrakan'izany fanomezana izany avokoa ny ankizy na ny mpiantatra tao amin'ity fokotany ity. Ny fokotany an-trano moa no nanao izany fangatana izany mba hitsinjovana ny tsirairay izay mila izany. Amin'izao fetin'ny Tsaramanitra zao mafety pirenena azy dia ny fokotany mangataka fiarahamiasa zany atao mba fanometanana ny pasteur fa fety pirenena zao dia mba misy zavatra azo atao mba fanampiana miaraka amin'ny vahoaka eto amin'ny cité satria izay moa mponina eto Ambohipo sady mponina eto amin'ny cité dia ny angavy any amin'ny vady zany ny fokotany mba hitondra izay mba fanomezana ho an'ny zazakely sy ireo mpianatra amin'izao fety pirenena izao. Izay zany no anton'izao androan'izao satria fety ny andro fanampiana moa zany no nomena ny fokotany dia ny fokotany zany no mijery izay zavatra rehetrarehetra hita amin'izareo hoe ity no atao le vahoaka dia zareo zany mieritreritra hoe reto mena mahazo menaka vary kilalao an'ny ankizy ireo zany no safidianana ny fokotany dia izay miaraka amin'ny tranombarotra ray eto an-tanàna moa zany tsy izy avoaka nalala tanana dia samy fanometanana daholo satria mba mitsinjo an'ilay ankizy sy ny mpiantatra amin'izao fety pirenena. Ny araban'ny vahoaka malagasy moa ny Pasteur Mayola amin'izao asaramanitra izao. Amin'izao fety pirenena zao zany dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ny tena mivady dia mirary soko ny vahoaka malagasy mba no fety sambatra daholo dia koza ary mba isian'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena malagasy mba ahafahantsika fety sambatra dia manao fety sambatra daholo sy malagasy rehetra amin'izao fety pirenena izao. Tsaroviaky faniwani misy namanao tena tia